La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ny vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao. Ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy ny testa fa ny fotoana nanaovana ny fitiliana no olana ho an'ireo olona manao fitiliana ka voalaza fa negatif nefa ahitana soritra aretina hoy ny tompona andraikitra. Misy ihany koa ireo olona izay tsy ahitana ny soritra aretina nefa mitondra ny valana aretina ka mila mitandrina hatrany. Andefa taratasy tany amin'ny akademia pirenen'ny mpitsabo eto Madagasikara hakana ny hevitra izy ireo amin'ny fomba hitantanana mahomby ny valana aretina sy ny vaksiny Covid-19 ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nambara ny filoha tao anatin'ny taratasy fanoraisy ny fitondram-panjakana ho lesona tsara amin'ny fitantanana ny Covid-19 ny paikady napetraka ny taona 2020. Efatra faingo roa isan-jato ny fiadinany tany Arkarena Faobe ny taona 2020. Vokatry ny Covid-19 arahina hitotongana hatrany izany raha toa ka mbola hiditra amin'ny famerina maro entina mifehy ny fiparihan'ny valana aretina Covid-19 i Madagasikara. Ny 20 ny volana martsa 2020 lasa teo no nanao fitakiana ireo fokon'olona atao amin'ny distrikan'i Mandoto ary ny Tolomaranio izany. Manohitra sy tsy manaiky tanteraka ny noty navoakan'ny avy ao anivo ny ministeran-drano izy ireo amin'ny hitantanana ny siniben-drano izay natsangana izy ireo efa ho 20 taona ao amin'ny fokotany mahalava olona. Ary ny vaovao iray samy pirenena 20 tapitrisa ny mpona voakasiky ny fiboana anatin'ny departemanta 12 ao La Frantsa aharitra 4 herinandro ny fepetra no raisy ny fitondram-panjakana ka tanjona ny fehezana aingana ny fianaky ny valana aretina any an-toerana. Ny andinindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Filahatra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy ny testa fa ny fotoana nanaovana fitiliana no olana ho an'ireo olona manao fitiliana ka voalaza fa negatif nefa ahitana soritra aretina hoy ny tompona andraikitra. Misy ihany koa ireo olona izay tsy ahitana soritra aretina nefa mitondra valana aretina ny rarana efso. Rehefa ao anatin'ny période d'incubation ilay virus no manao fitiliana ny olona iray, mety ho negatif ny valin'ny fitiliana hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera. No amafisiny araka izany fa tsy ny fanaovana testa no olana raha toa ka misy ny soritra aretina ka negatif ny fitiliana izay natao teo aloha. Mila manatona mpitsabo avy hatrany hoy ireo mpitsabo. Test izay negatif nefa herinandro indray na 4-5 andro aoriana dia misy fisehoana aretina mikohaka mafanafana na vao maika tsy mare fofona. Aza adintsika fa ny test izay ataontsika ilay PCR dia test mijery ny fisian'ny virus ao anaty vatana. Raha lasa loha loatra ny fanaovana test fa misy kosa ao anatin'ilay ataontsika hoe fotoana iray période d'incubation izy mpitsabo no manao an'ilay fitiliana araka ny voalaza ny tompona andraikitra dia mety isy ihany ny fotoana ho negatif saingy rehefa mivoatra ilay fotoana ka mitombo ilay virus dia eo vao manomboka hita ilay soritra aretina. Dia izay no nametrahana mandrakariva ary raha ny afatra amin'izao fotoana izao dia hoe rehefa misy soritra aretina ianao nanao test ka negatif teo aloha tsy midika fa le test tsy mety fa misy foana ilay fotoana mety isiny hoe nanao test ao anatin'ilay fotoana mbola tsy nahitana n'ilay virus tao anaty vatana fa kosa rehefa miparitaka ilay vatana any amin'ny vatana ilay virus dia misy fisehoana aretina ilay olona
dia raha tamin'ny fotoana iny dia hoe positif. Ankoatra izay misy ihany koa ireo olona tsy ahitana ny soritra aretina nefa mitondra ny valana aretina raha ny fanazavana hatrany ka ny olona rehetra no mila mitandrina. Ny zavatra mety ho hitako dia ny hoe misy olona tsy misy soritra aretina, tsisy an'ireny siny klinika moa zany, tsy mahefofona tsara izy, tsy mahafanafana hoditra izy, nefa rehefa atao testa dia positif, na tsy manao testa mihitsy ary reny olon'ireny satria hoe tsisy soritra aretina. Reny zany ilay ataontsika hoe mety hamindra aretina. Inona fepetra tokony ho raisitsika menakavy manoloana izany zavatra zany? Tsy izay olona mikohaka sy voansery ihany no manao arivava orona, fa tsika menakavy na dia ny salama tsara aza satria tsy fantatra fa misy ilay ataontsika hoe forme asymptomatique, manana n'ilay virus izy ao anatiny izay afaka aparitany saingy tsisy fisehoana aretina. Manoloana ny toetra raha misy ankehitriny entanina hatrany ireo olona rehetra hanao ny arovava orona, anasa tanana matetika amin'ny savony na mampiasa ny gel désinfectant. Ho an'ireo izay ahitana soritra aretina entanina hatrany hanantona mpitsabo avy hatrany. Nandefa taratasy tany amin'ny akademia-pirenena ny mpitsabo eto Madagasikara akana hevitra izy ireo ny filohan'ny Repoblika. Nambara ny filoha tao anatin'ny taratasy fanondraisin'ny fitondram-panjakana ho lesona tsara amin'ny fitantanana ny Covid-19 ny paikady napetraka ny taona 2020 ka eto Andriatsilava. Nisafidy ny anamafy ireo fepetra fiarovana amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19 i Madagasikara raha toa ka efa niverina niboka avokoa ireo firenena maro ao Eropa, Afrika sy ireo nosy rahavavy. Noho izany indrindra no nandefasan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara taratasy tany amin'ny akademiam-pirenena ny mpitsabo eto Madagasikara, tantona ny akanan'hevitra izy ireo amin'ny fomba hitantanana ny valanaretina. Eo ihany koa ny mahakasika ny vaksiny izay narobe resaka tato ato. Nambara ny filoha fanoraisin'ny fitondram-panjakana ho lesona tsara amin'ny fitantanana ny Covid-19 ny paikady nampiarina ny taona 2020. Araka izany, mitady vahaolana hatrany ny fanjakana iarovana amin'ny fomba mahomby ny firenena sy ny vahoaka malagasy iray manontolo. Nanamafy ihany koa ny filoha fa manara-maso akaiky ny fampiasana ireo vaksiny vokarina any ivelany ny fanjakana. Ny tranga hita tato ato, firenena maro ao Eropa no nanatsahatra ny fampiasana ny vaksiny. Isan'izany France, Espagne, Italie, Allemagne, Danemark, Norvège ary Islande. Antony nahatonga ny fanjakana isafidy ny aro ny hainy vahoaka malagasy ka tsy nanafatra vaksiny aloha raha ny fanazavana. Na izany aza, mbola tsy nandatanteraka ny hanafatra izany sika noho ny fihaverana fa mety hanampy amin'ny fisorohana ny valanaretina io vaksiny io. Ireo no nakany fanjakana ny hevitry ny akademiam-pirenena mpitsabo ny amin'ireo fepetra fisorohana tsara ho raisina ny vaksiny ny mety ho voka-tsoa na mety ho voka-dratsy ateraky ny fampiasana izany. Amin'izao fotoana, miandry izay ho valitenin'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana isika. Antenaina fa ho isan'ny ho resahan'ny filoha mandritra ny tafasidinika amin'ny vahoaka malagasy rahampitso 20 Martsa izany, ankoatra ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena. Vitsy amin'ireo malagasy manao tahirim-bola ho amin'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavan'ireo olona izay nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Miankina amin'ny aretina kosa hoy ireo mpitsabo ny fanafody izay vidiana ankoatra ny consultation. Ny laharana efsa. Tsy voafetra ny vola lanin'ny olona iray amin'ny fitsaboana raha ny fanazavan'ireo mpitsabo. Miankina amin'ny aretina mahazo azy no ahafahana mamantatra ny fanafody mety amin'ilay marary. Ao ny aretina tsotsotra aka tsy mandany vola be ireo marary, ao ny aretina izay tsy maintsy anaovana scanner sy ny maro hafa. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao, vitsy ireo malagasy no manao tahirim-bola ho an'ny fitsaboana raha ny fanazavan'ireo olona izay nanaovana fanadihadiana androany. Zavatra rehetra izay atao zany tsy mety na misy mpanjifa, raha zany mpivarotra zany, dia ilay mpanjifa tonga eo amin'ny tongotra no ohatran'ny hoe mihevitsy mihena. Dia ianao nefa ny teny dia hoe zany momba ny tsaboanao teny. Tena tsy nieritseritra aloha zaho hoe isorako n'Andriamanitra hoe tsy marary fa tsy nieritseritra aloha hoe nomana an'izany hoe fanafody ny tadavako vola tsy ka fa misy fotoana marary dia ndraindray raha miaritra fotsiny. Teo aloha mba nisy hoe azo aminay mba manatahiry kely ianao. Misy tahiry kely dia afaka hoe anaovana vahoaka rehetra hoe sendra aretina zany dia fa zao tsy hisy ambambava ny zavatra atao. Fa matetika tsy dia misy fanafody fa resaka hoe marary dia matetika ohatra hoe
azoazo any ova dimy episepisy reny vidividy any fanafody reny teran'izao raha vao mety tera eo amin'ny tsy latsaka ny ataontsika hoe eo amin'ny 40 000 ariary eo faravakely na dokotera raha vao mandeha nefa zavatra tsy dona nina kory ary ianao kan'le fanafody io fa ny consultation any eo amin'ny 25 000 eo 50 000 eo fa le fanafody ny tena mivahana am'izay nefa zany raha fanafody tsy dia makaiza nefa mahatratra an'izany sisy vola tokana amin'izay aloha fa rehefa miseho ihany izy dia arakaraka izay eo ihany eo ihany ambamboariny eo amin'ny 50 000 ariary eo zany eo ohatra hoe entinay any amin'ny dokotera tsotsotra fa arakaraka izay moa zany vidiny rehefa tsy maintsy hoe ana dia tsy maintsy midemerde vola zay moa zany tsy dia hoe miala vola potsy amin'ilay resaka fitsaboana fa misy assurance zay misy prise en charge dia misy hosti dia miala vola be amin'ilay fanafody zany tsy kely zany eo amin'ny 10% eo misy 10% ny assurance dia ny hosti koa misy kely aloha raha mikarananao. Ho an'ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19 trano fanazavana, maimaim-poana ny fanafody eny amin'ireo toeram-pitsaboana ho an'ny daholobe toy ny CSP2 na ny hôpital-Mpanjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efatra faingo roa isan-jato ny fidinan'ny tany Arikarena Faobe ny taona 24 vokatry ny Covid-19 ary ina totongana hatrany izany. Misedra ny mafy ireo orinasa tsy miankina ary manahy mafy ny fitohizan'ny asan'izy ireo. Michel Aranarjo. Toeram-pandraisana vahiny sy toeram-pisakafoana iray eto Andrenivohitra no nanaiky ny fambizara taminay ny akon'ny Covid-19 tamin'ny sehatrasa misy azy ireo. Raha ho an'ny taona 24 nanombohan'ny fiparian'ny valanaretina, nihoatry ny 500 ny tahan'ny faty antoka raha ny fanazavana. Les conséquences, ça a été une perte au moins évaluée à 50%. Nahatratra 500 ny faty antoka tamin'ny fiboana teo, manodidina ny 700 ny faty antoka tamin'ny hôtely, dia 500 teo ny tamin'ny toeram-pisakafoana. Nanena ny isan'ny mpiasa izahay dia sady nanajanona ireo contrat extra amin'izao. Miezaka manarina izahay na dia tsy misy sidina sy mpizahan-tany vahiny aza fa miafy amin'ireo mpizahan-tany avy any amin'ny faritra, saingy tsy mahonitra izany. Mais bon, ça reste toujours un équilibre assez fragile quand même. Raha toa ka andalam-panarenana ny faty antoka izy ireo amin'izao ho mafimafy kokoa ary ahina tsy ho tafarina intsony izy ireo raha toa ka miditra amin'ny famerana maro entina mifeny fiparian'ny valanaretina indray Madagasikara. C'est un peu dur à dire, mais je pense que là, ça va vraiment être de plus en plus compliqué à survivre. Tena ho sarotra raha mbola hisy indray ny fiboana. Tena eotry ny 700 ny faty antoka angamba, sady tsy misy mpizahan-tany. No mbola iboka no mbola iampy ny tahotry ny olona. Ilay izy aloha tonga tampoka foana dia manaiky sy miezaka manaraka izahay. Miandry ihany koa izahay izay ho lazain'ny filoha. Raha mijanona ohatr' izao mety hoe ahavitany taona ihany, fa mihoatra an'izay tena hiasa maina izany izahay. 2 ans, là on travaille un peu pour rien quoi, en fait au final. On se fatigue pour rien. Juste pour maintenir un équilibre juste. Raha nantotanisa ray faingo efatra tapitrisa ireo olona teto Madagasikara no nivarina tamin'ny fahantrana lalina ny taona 24 vokatry ny Covid-19 no ny fahaverezana asa sy ny fahaverezana asa madinika nampiditra vola ho azy ireo. Nampianatra amin'ny efatra faingo roa isan-jato ny Arikarena Faobe ny fikorotana ny varotra iraisam pirenena sy ny fiboana teto Madagasikara ary niakatra 270 faingo iray isan-jato ny tahany trosan'ny fanjakana raha toa ka 730 faingo efatra isan-jato izany ny taona 2022. Ampahany amin'ireo antotanisa mampiseho fanambivarana toe-karen'i Madagasikara ny Covid-19 ireo. Mafimafy kokoa noho izay no hitranga raha hiverina amin'ny fiboana sy ny fepetra mafy entina manafoana ny fiparian'ny valanaretina i Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana. Hoe ny fanontaniana hoe inona no mety ho fiantraikany indray raha ohatra ka misy atao hoe famerana eo mantsy zany ny olana hoe misy moa miresaka hoe mety ho confinement ve fa amin'ny ankapobeny fotsiny dia hoe raha vao misy zany famerana an'izay resaka fiodinany toe-karena izay fivezivezeny azo antoka avy hatrany fa vao mainka ihany koa zany mbola ho sarosarotra ny tamin'ny teo ny resaka toe-karena. Atao raha mety hoe nomboka kely mba
mety manomboka miarina kely zany dia izay zany hoe tsara hitandremana ka raha manao kisarisary kely zany ataoko hoe raisina taremarika tsotra ataontsika ohatraohatra hoe raha zato izy zany tamin'ny 2024 zato zany niarikarena dia raha ohatsika zao ny andro hoe tokony lasa 5 tamin'ny 2024 dia lasa ataontsika hoe nihina lasa 5 izy zany dia ny tena marina zany raha ny tokony izy zany dia hoe raha miakatra 500 amin'ny ankapobeny ataontsika mikady tsotsotra dia tokony hiverina amin'ilay zato izy zany amin'ity 2024 ty raha vao tsy miakatra 500 zany dia tsy azo akory ilay efa ataontsika hoe efa tratra tamin'ny 2024 raha vao tsy ampy an'izay ka raha sanatria zany ohatra hoe lasa ataontsika hoe misy zavatra famerapera saotra zany ao mety hena indray le arikarena dia le 5 tao zany na mety hoe tsy miova na mety vomaika koa midina kely indray. Hatreto miankina tanteraka amin'ny fanajan'ny rehetra ny fepetra ara-pahasalamana ny ahafahana mifeny fiparihan'ny COVID-19 fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay tsy hiverenana amin'ny fihiboana mba tsy hamotika ny asa fiveloman'ny olona an-tapitrisany. Ny tsy fampin'ny lafiny ara-pitaovana no isan'ny sakana abetsaka indrindra ho an'ireo hopitaly eto Madagasikara. Misy ny fanatsarana efa napetraka saingy tsy voaja izany tato anatin'ny valinaretina raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra ny larana efso. Mora tamin'ireo hopitaly efa nahazo ny label 5S no nandray ny marary nandritra ny valanaretina coronavirus raha ny fanazavana ireo tompona andraikitry ny hopitaly izay mampiasa izany. Ny tsy fahampin'ny lafiny ara-pitaovana no isan'ny sakana ho an'ireo hopitaly hatrany. Ny tena marina dia mora kokoa no nandray an'ilay marary satria ny atao hoe systématisation angamba ny tena zavatra goavana be tonga dia azona ampiasaina tao anatin'ny 5S dia mora kokoa ho an'ny olona efa zatra manao 5S nanao an'ilay systématisation tao anatin'izay. Avy eo koa moa ny hopitaly nisy fandaminana nataon'ny ministera ny fahasalamana tsy voatery mitovy ny hoe iza ny tena nandray marary bebe kokoa, iza ny nandray vitsivitsy, ny sasany efa nanomboka ela nandray, sasany taty aoriana dia le tena hoe ampitatanteraka ohatrany tsy tena mety. Ny fampitaovana dia tsy ampy foana satria tsy ampy foana tsy mety ampy mihitsy le toe-tsaina tao anatin'ilay 5S dia tsy miteny mihitsy ianao hoe ampy androany fa mikaroka foana isan'andro manana reto androany dia ampitomboky indray dia atsarako indray. Ny tsy fahampiana koa mazava ho azy fa tsy ampy tanteraka ny eto manana fa na izany azy izany ary dia izay ny ampiasaina an'ilay approche 5S hoe ahoana no amin'ny kely ananana no ahafahana manatsara ny fandraisana. Ny teny mateny azy dia comment optimiser ny zavatra ananana rehetrarehetra. Raha kely dia ahoana ny fomba ataoko mba tsy ho kely dia kely ny zavatra azoko atao fa io kely io mba ataoko izay ahafahako manao zavatra bebe sy tsaratsara amin'ny kely ananana. Efa manomboka miverina manatona ireo hopitaly nandray ny marary ny coronavirus ireo olona marary ny aretina hafa. Zahay aloha toa niaina fotoana tsarotra tamin'ilay resaka corona efa miverina tsikelikely mandray marary zay zao dia efa mahita ny fahatsarany hopitaly ny olona dia resy lahatra dia betsaka ny manatona. Zahay zany zao tamin'ny décembre vao tena hoe nandray marary tao anatin'izay covid zay. Dia service vitsivitsy no misokatra. Dia anisan'izay ny service ny chirurgie pédiatrie mbola tsy misokatra, urgence, maternité. Tao anatin'ny valanaretina no tena natahoran'ny olona ny hopitaly. Na ny mandalo ny akaiky ny hopitaly aza matahotra ny olona fa rehefa taty aoriana zany tsy haiko hoe fa zatra koa ngambany dia miverina tsikelikely izy. CHU miisa 3 no nahazo ny label 5S tamin'ity taona 2024 ity. Izy ireo izay hopitaly nanaraka ny fenitra tamin'ny fampiasana ny 5S tamin'ny fandraisana teo amin'ny hopitaly. Hopitaly miisa 4 nandray anjara tamin'ny fifaninanana no mbola tokony hanatsara ny servisy misy eo amin'ny hopitaly. Tanjona napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny JICA mpanohana ny tetikasa ny anomelanja sy ampiroborobo ny sehatry ny fahasalamana. Olona miisa 2 indray no fantatra fa lavin'ny valinaretina COVID-19 teto Madagasikara raha nitatitra tamin'ity androany ity. Miampy 710 amin'ny 100 ireo tranga vaovao. Abraham Randriamanana.
Miisa roa ireo namonyainy vokatry ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara ny 27 Martsa lasa teo raha ny antontanisa farany navokany teo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka androany. Mitotala 420 amin'izany ireo tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitiliana 2,7 ny tanterahina nandritra izany raha toa miisa 1 amin'izany ireo sitrana somatsara. Toy izao ny fitsinjaran'izany ho an'ny faritra Nalamanga miisa 70 ireo tranga vaovao, ray kosa izany ho an'ny faritra Tsinanana, ray ny namonyainy tany amin'ny faritra Diana ary 20 ireo tranga vaovao, 4 izany ho an'ny faritra Loatra Mangoro, ray ny tranga vaovao ho an'ny faritra Matsiatra Ambony, 3 ho an'ny faritra Boeny, ho an'ny faritra Vakina Karatra, 4 ireo tranga vaovao, raha toa 2 izany ho an'ny faritra Menabe, miisa 17 ireo tranga vaovao ho an'ny faritra Nalanjirofo ary ray ho an'ny faritra Sofia. Ray kosa ny namonyainy ho an'ny faritra Atsimo Andrefana. Miisa 27 ankehitriny ireo manaraka fitsaboana eto Madagasikara ary 420 amin'izany ireo marary manana fahasarotana amin'izany. Hatreto mitotala 703 ireo lavon'ny valinaretina manerana ny nosy. Mahazo vahana eo amin'ny sehatry ny jony sy ny fambolena eto Madagasikara ny kolikoly raha ny nambarany teo anivon'ny Transparency International tamin'ity androany ety. Ireo karazana fahazahon-dalana no tena ahitana an'izany. Abraham Randriamana. Sy ampiarina isehoan'ireo karazana kolikoly maro eto Madagasikara ny sehatry ny fambolena sy ny jony. Tamin'ireo faritra miisa 3 nanatanterahany Transparency International ny fanadihadiana, 7,5 isanjaton'ireo mpisehatra amin'ny fanjonona ny langouste ary 7,3 isanjaton'ireo mpisehatra amin'ny fambolena toy ny kafe, ny vany, ny jirofo ary ny poavra ny miaran'ny kolikoly raha ny nambaran'izy ireo. Ny fanararaha tapahefana sy ny fisandana vola ahafahana misitraka fahazon-dalana amin'ny ankapobeny no isan'ny endrika kolikoly hita eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny jony raha ny fanazavana. Ny concussion tena be indrindra dia ny taux de participation an'ny olona dia 90% ary ny valeur ny corruption io dia mety tafakatra hatrany amin'ny 15% en plus du droit normal. Ny droit normal araka ny fantatritsika dia ny 60 000 ariary ny redevance tokony alohan'ny mareyeur anankiray. Anefa mba ahafahany miala amin'ny sazy mety hoe tsy manana io permis de mariage io izy ohatra na mba ahafahany miaccélérer en demande na permis de mariage dia mandoa en plus ny 60 000 ariary io izy mandoa 15%, zany hoe mety tafakatra hatrany amin'ny 70 000 ariary ihany zany ny vola mety alohany. Araka izany, nisy ny sosikevitra naroson'ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny tompona ndraiky manoloana ny ady atao amin'ny kolikoly eny amin'ny sehatry ny fambolena sy ny jony. Ny votra tao anatin'ny izao sehatry mba hialana amin'ny adiana amin'ny risque-na corruption anaty chaîne de valeur, fametrahana ireny cellule de doléance eny anivon'ny bâtiment administratif, ny caméra de surveillance ihany koa, ny fametrahana le comité mixte zay traité en doléance ireo, ny informatisation ny procédure rehetrarehetra mba hievitena le contact direct sy familiarité amin'ny mpikarakara sy ny mpangataka. Tsy ahivina manodidina ny 20 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara no mivelona amin'ny sehatry ny fambolena sy ny jony. Zava-dehibe araka izany ny fanamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly eo amin'ity sehatra ity raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia itony tsantsoroka entin'ny Canal Plus Madagasikara amin'ny mpamokatra horonan-tsary mihetsika eto an-toerana amin'ny famoahana ny vokatra ao anatin'ny chaîne Novegas. Izay no isan'ny songadina nandritra ny fanamarihana ny herintaona ny siny Novegas omaly. Ivy Richard. Herintaona teoriana nanomboan'ny Novegas ny volana martsa 2020. Tafiakatra 13 ny horonan-tsary mihetsika amin'ny toy ny tontosaina mpamokatra malagasy mandeha amin'ity chaîne isa be mpanaraka indrindra anatin'ny boke Canal Plus ity. Ho fanomezana fafampohatra ny mpanaraka ny Novegas miantso ny tohizan'ny fiara-miasa amin'ny mpamokatra rehetra ny Canal Plus Madagasikara. Fisaorana be dia be ho an'ilay producteur rehetra nanaiky ny ara-niasa taminay anaty fotoana fohy dia namokatra n'ireny vokatra hitany be sy ny maro ireny satria tena fantatro fa tena be dia be ny finiavana atao amin'izareo. Hatramin'izao zany mbola mila foana izay contenu karaha misy izay dia tena manentana mihitsy izay miara-miasa amin'ny rehetra rehefa ohatra ka mifanaiky amin'ireo karazana cahier de charge apetrakay moa zany satria tsy maintsy misy moa zany ny cahier de charge. Dia rehefa mifanaraka moa zany dia izay manentana ireo producteur réalisateur rehetrarehetra zany hiproposer aminay ny asany dia raha ohatra moa ka mety dia diffusena amin'ny Novegas ihany koa.
Ankoatra amin'ny fampivelarana ny fiaraha-miasa, itony tantsoroka hoentin'ny Canal Plus Madagasikara amin'ny mpamokatra rehetra tia hampiditra ny sanganasany anaty Novy Gasy. Isan'ny jerena manokana ny fanomezana karazany mpihofanana ny mpisehatra ampiakarana ny kalitaona ny letan'ny sanganasa atolotra ny mpankafy. Ny qualité rahantsika malala moa zany fa hatreto tsy dia nisy loatra ny atao hoe fianarana momba ny cinéma na ohatran'izany na ny jeu d'acteur na ny métier rehetrarehetra momba ny cinéma teto Madagasikara. Zay zavatra izay zany dia tsapanay ary efa resahanay tamin'ireo producteur rehetrarehetra rehefa nanontaniana ary zareo hoe inona ny tena tsy ampy aminareo dia formation hozy izy ry zareo. Ka izay zany mahatonga anay manomboka lancer programme na formation raha nahita teo koa fa ny SSM koa zany zao efa nomboka ka no irina zany zao mba hampiroboroboana anazy dia ho betsaka ny formation izy ho an'ny karazana asa rehetrarehetra mikasika ny cinéma. Omaly no mariana tetsy amin'ny Canal Plus Andranoabo Rodiga ny herintaonany ijoroan'ny Novy Gasy. Ankoatra ny mpisehatra anatin'ny tontolo ny horonan-tsary mihetsika. Olom-panjakana sy ny maro hafa no tonga nanotrona izany namafisin'izy ireo. Fa maro ny ezaka atao ho fanatsarana ny sehatry ny horonan-tsary mihetsika manomboka amin'ity taona ity, na izany lafin'ny teknika na ny ady amin'ny mpanao osika isan'ny tokony. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melohana idirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. Ravaka no anarako, nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely, nanomboka tamin'ny zavatra kely, vola madinika tao anaty boatin-drakitra. Mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra. Dia nifanotsy tamin'ny vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny vola, n'aiza n'aiza misy ahy. Miaraka amin'ny vola, afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofiko. Mille avance, M-Vola avance. M-Vola avance, eo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsodin'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-Vola, tsotra, aingana, azo antoka. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Lame bic, marante, tsy mety arafesina, mateza. Isan'andro. Tombola lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao, izay anao abonnement na réabonnement. $60 000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manankery hatramin'ny 1 mars. Les bouquets Canal Plus. Veny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nanao fitsidiana voalohany eto amin'ny fonjana Ambalatavivaky Tomasina ny maraina teo ny cardinal Monseigneur Désiré Tsarahazana. Nisy tamin'ny zany la mesa lehibe nankalazana ilay fetin'ny Masida Josefa. Ka eto Andriatsilava. Sambany no nisy famangina kardinaly toy izao tao amin'ny fonjana Ambalatavoangy. Fotoana izay niaonan'ireo voafonja, ny mpandraharahan'ny fonja ary ireo délégationna pastoraly no tariny archevêque ny Tomasina. La mesa lehibe no nanomboana ny fotoana ary voafonja maro no niarany mipoteto.
nisy raha teo ny fandraisana ny sakramentany eukaristia masina ho an'ireo voasy sandray izany ka tonga nanatrika ny fotoana. Zava-dehibe ny fanokanana fotoana ionana toy izao raha ny nambara ny iray aman-dreny am-panahy ahatonga ny fonja ho tena toeram-panabeazana fa tsy toerana famitana sazy fotsiny ihany. Mba ho toeram-panabeazana ato ary rehefa mivoaka dia tegna olona afaka marina ary hanjaka ny fahamarinana. Zany ngamba ny tegna sarobidy hanjaka ny fahamarinana amin'ny toerana misy azy ry ato ary koa amin'ny fiainana azy ry manontolo. Vavany tsirairay atsika menakavy miova fa zay ny tena fiovagna tsara indrindra dia miova ny fomba fanao olo marina mandrakariva mandosy tany ratsy. Ary koa moa ny angatahany ihany koa hita moa ny zavatra tsy mety ato fa dia sarotra mampanantena fa satria zavatra hita dia mbola angatahana ihany koa mahamenatra fa angatahana ny velany ny angatahana itseroa ka dia engan'Andriamanitra ahitahy manisy fiovana marina ato amin'ity fonja ity. Ireo vafonja ihany nanomana sy nanatotosa ny liturjia teto amin'ity fonja ity izay teo ambany fiahiny ny aumônerie katolika miandraikitra ny fonja. Maro amin'ireo vaofonja no resy lahatra amin'ny fandalinana ny finoana maha-kristianina na dia eo aza ny jioga miandry azy ireo dia ny famitana ny sazy. Donc koa ireo olon'ny fiarahamonina ho an'izay kristianina dia mandala sy magnamafy ny fiainana maha-kristianina azy izy ato ary miezaka ary manatona kokoa makany amin'ny lalan'ny fibebahana. Zay no afahanay ataoko hoe mibitaka satria ny fandalaovana ray aman-dreny lehibe karaha ny any regny dia manosika magnampy misintona zareo makany amin'ny lalany tsaratsara kokoa. Amin'izao vanim-potoana ny coronavirus izao entitra ny fampanarana ny fepetra mifandraiky amin'ny ady amin'ny fibariahany valanaretina amin'ny fotoana ahafana mivezivezy ao anatin'ny fonja. Efa mijoro ny task force raha ny nambaran'ny lehibe ny fonja. Corona atreto mbola tsy misy corona ato amintsika fa ny fiarovana kosa ny cache-bouche dia obligatoire, ny fanasana tagnana ary tegna faran'izay matetika dia atao sy ny fagnajana ny elagnela amin'ny fotoagna zay azadio fa raha ato agnatin'ny fonja ato amin'ny andro atoandro karantino azo ajaigna ny elagnelana. Fa raha amin'ny alina kosa ka miditra ny chambre de détention na ny efitrano fatoriana le voafonja reo zay fantatsika fa vitsy de vitsy zany efitra fatoriana zany nefa ny voafonja maro dia voatery misy tsy voa. Tsy antonona ireo voafonja misy anarivony intsony raha ny fotodrafitrasy sa fatoriana ao anatin'ny fonja nambala tavoahangy ity. Na izany aza nefa tsy mbola nahitana trangana coronavirus voamarina aloha hatreto hatramin'ny nirongatan'ireo valanaretina io tamin'ity taona araka amin'ny 2020 ity. Ny ady amin'ny herisetra amin'ny vehivavy ny alatromba sy ny fakana-keriny ireo no atao laharam-pahamehana ao amin'ny faritry Melaky ny ao an-toerana izay andrenesana fitarainana matetika mahakasika ireo tranga ireo gaetan Andriatsilava. Ho fandaminana ny asa amin'ireo mpanao famitorana na ireo mpiandraikitra ny fikarakarana ara-keloka no anton'izao fivoriana efa fanao isan-taona izao. Lafin-javatra maro no tao anatin'ny lahadinika. Politique pénale moa dia miainga avy amin'ny ministeran'ny fitsarana ary ampiarina aty antoerana sy any amin'ny toerana rehetra misy an'ireny OPJ ireny. Anisany novavahana teo moa dia ny ady amin'ny herisetra mahakasika ny vehivavy ary ny olana izay atrehany faritra Melaky indrindrandrindra dia ny resaka halatra ombya dia napetraka ny politika izay iadina amin'izany dia eo ihany koa ny kidnapping izay efa nisy nanandrana nanao tatsibe revo dia niresahana manokana teo ny paikady apetraka mikasika izany rehetra zany. Dia nodinina teo koa ny olany fourrière izay manahirana ny aty amin'ny faritra dia napetraka ny fepetra ho arahana amin'ny fametrahana omby amin'ny fourrière izay. Nandritra ny famola volanan'ny paikady no nandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ireo fomba fiasa apetraka sy tsy maintsy arahina mandritra ity taona 2020 ity. Entanina trano ny vahoaka tsy hisalasala anatona ny fampanoavana raha misy ny zava-mitranga raha ny fanazavana. Vehivavy manana fahasembanana misa 20 no nahazo fitaovana sy fiofanana teo anivon'ny CNFPPSH tamin'ity androany ity vokatry ny fiara-miasan'ny ministera tompon'andraikitra sy ny UNFPA Abraham Andriamanana. Tato anatin'ny 12 andro, miisa 20 ireo vehivavy manana fahasembanana nitsitraka ny fiofanana arak'asa teny anivon'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap.
Isan'ireo tanjona tamin'ny fanatanterahana izany ny fanampiana ireo vehivavy manana fahasembanana hiditra eo amin'ny sehatry ny asa ahafahan'izy ireo manana ny fizakantena. Ohatra hoe ianao mitady asa dia ohatra ny vao mahitanao ilay mpampiasa dia ohatra ny tonga dia tsy kamo zareo handray anao. Tena hoe nahazo an'izao fiofana izao dia afaka tena maleo tena amin'ny asako amin'izao. Afaka hoe tsy afaka hoe hiasa amin'olona foana vao mahazo vola fa afaka hoe ny tenako dia mahavita hoe mitady vola amin'ny alalan'ny fitaovana sy ny zavatra traikefa rehetra efa azonay. Araka izany, ny fahalalana mikasika ny sehatry ny lakozia no isan'ireo nampiofanina ireto vehivavy manana fahasembanana ireto. Hoe service traiteur izay moa zany dia tena niofanany zareo dia eto amin'ny fitoerana izay zany afaka mampiasa ny fitoerana ohatran'ny olona rehetrarehetra izy hoe andraisana mariage, andraisana événement isan-karazany anatanterahana an'izay asa izay. Tsara groupe ireo zareo ireo, izy hoe groupe de 4 angambany izay dia samy manana ny didikasany anatanterahana tsirairay avy. Novoizinay tao anatin'izy hoe ireo groupe ireo dia mamorona association ahafahany mitady vola izany sy manatanteraka didikasa ihany koa amin'izay asa tokony ataony. Tontosandroany tetsy Ampandrinoby ny fanolorana mari-pahaizana ho an'ireto vehivavy manana fahasembanana vita fiofanana ireto. Ankoatra izay, nisy ny fanomezana fitaovan-dakozia ho azy ireo tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny Ministeran'ny Fampiofanana Arak'asa sy ny UNFPA. Ofisoroana ny lozam-pifamoivozana ny roa tsakana ampiatsarika ireo mpampiasa lalana ireo fitondratena tsy maintsy arahina ireo tompon'andraikitra ao Itasy. Nisy ihany koa ny fanentanana mahakasika ireo fepetra ara-pahasalamana gaitao Andretsila. Zay gendarmerie moa zany dia tsy mitsahatra mihitsy zany zay mampianatra manoranareo mampiasa an'ity moto tony amin'ity axe RN1 ity. Misy an'ity takelaka taratasy ity zany hoe tsy miaraka ny fitondrana moto sy ny fotoana toka. Asa raha ianao zany vao mikasika toka dia tsy tokony hitondra moto mihitsy. Raha ohatra ianao zany te handeha dia tsy mitondra toka. Fa raha ianao zany vao mikasika toka ianao zany dia tsy miaraka izay. Ary efa misy fepetranay raisinay makasika an'izay. Fa raha ianao hainao fofy toka dia alainay ny lakile anao rehefa misaba ny tokanao raha pitra avenay anao ny lakilenao hiarovanay ny ainao sy ny fianakavianao. Zay enare. Araka izany, nanentana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena voalohany ny zandary ao Itasy isoroana ny lozam-pifamoivoizana ary ny zara taratasy karazany 3. Ny voalohany ho an'ny mpitondra moto, ny fahatelo ho an'ireo mpitatitra olona sy fiaran'olon-tsotra. Raha mandeha amin'ny 70 à 80 km par heure anao zany dia ny eo ankavanana eo zany dia hoe Jehovah ny mpiandry ahy tsy mba misy atahorako. Zany hoe zany mbola tsisy risika zany raha mbola 70 à 80 km/h. Mandeha amin'ny 80 jusqu'à 100 km par heure anao zany dia hoe nandao anao ela ao raiko zaho te hody any aminao. Zany hoe zany efa manomboka manandran-kandrana anao zany mitsena an'ilay fahafatesana raha vao mandeha amin'ny 80 jusqu'à 100 km par heure io. Ny 100 jusqu'à 110 km par heure dia mivoha ny varavaran'ny lanitra eo anatrehan'ny tompo. Zany hoe zany mazava ho azy efa tena risika zany efa tsy tokony mihoatra ny intsony zany le chauffeur na ny mpamily raha vao mandeha an'io mba hisoroana ny loza. Fa efa manjary miteraka an'izay accident zay eny amin'ny lalana. Ny farany moa zany dia hoe 110 km par heure et plus. Zany hoe rehefa mihoatra an'izay moa zany dia hoe any an-danitra no fonenako, any no mody raha miala ity. Ankoatra ny fanentanana iarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana, nisy ihany koa ny fanentanana iarovana amin'ny fianaky ny Covid-19. Anisany mampahatsiahy sy manao fampiatsahivana ny tsirairay ihany koa ny gendarmerie mba hanaja ny fepetra rehetra izay natorin'ireo mpitandro mpiasan'ny fahasalamana. Ohatra manao kasibosy any anaty taxi brosy dia tokony misy ny elanelana. Ny taxi brosy dia tokony misy gel ao anatin'ny taxi brosy. Eo ihany koa ny tokony soratra ao anaty manifold ny tsirairay ao anatin'ny taxi brosy ireny. Anisany savain'ny gendarmerie izany ka raha ohatra tsy mafeno an'izay fepetra izay ny taxi brosy na ny olona izay manana tôbila anazy manokana dia ho raisin'ny gendarmerie ato anatin'ny faritra ny Itasy ny andraikitra sy ny sazy tandrify izany rehetrarehetra zany. Koa eto dia manainga ny tsirairay
izay raha lahy anabavy rehetrarehetra manerana ny Madagasikara lahy tokana ny aina ka aoka hitandrina ny tsirairay ho an'ny rehetrarehetra izay mampiasa ny lalana eto Madagasikara. Itoy-atrano ny aro-amafisina izao esaka fampatsehivana ireo mpampiasa lalana izao raha ny fanazavana, indrindra amin'izao fotoana irosoana amin'ny filan-tsasatry ny paka izao, iroso amin'ny fanasaziana ny mpitany filaminana raha misy ny foaram-pefy. Herina daholo ny fanaovana kasibosy tena katao daholo ny kasibosy dia mandana milamina araka ny tokony izy. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny antsipirin'ny gazetiny Yves Richard. Nivoaka androany fa 7 ny volana Martsa ny laharana fa 920 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho any daty 7 hatramin'ny 20 Martsa izao izay azo jifaina amin'ny sarany 900 ariary. Anaova Matin Hebdo latsoratra lehibe ao amin'ny pejy 4 sy 5 mahakasika amin'ny vanin'aretina Covid-19, coronavirus, alta une deuxième vague, eo ihany koa ny mahakasika ny raharaha-volamena amin'ny lanja 7,75 kilao, affaire 73,5 kg d'or, l'insinuation douteuse et la supputation des imbéciles ao amin'ny pejy 13. Ao amin'ny pejy 2 no hitondra Matin Hebdo latsoratra mahakasika ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fond vert pour le climat, la bataille menée par la ministre Bomiav Tsararinirina ary vaovao ny fanatanjahantena ao amin'ny pejy 20. Éliminatoire Cannes 2021, la liste des absents se rallonge depuis toujours confiant. Ary farany toy ny mahazatra any amin'ny pejy 10 no hitondra Matin Hebdo ny ampahan-dahatsoratra mahakasika ny fandaharana alalino, vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao Coup TV. Iompana amin'ny fiompiana tsilasilaka any atsimo ny fandaharana izay arahanao ny alahady 1 ny volan'izao amin'ny fitora arivo. Ho fiadiana ny valanaretina amin'izao fotoana izao nanapa-kevitra ny komuna Antananarivo nanadio ny tsena no rarahana ranom-panafody ary nosamborina ihany koa ireo voalavo hiadiana amin'ny peste Gaëtan Andretsara. Niroso tamin'ny famindrana ranom-panafody sy ny famonoana bibikely toy ny parasy ary ny fisamborana sy ny famandriana voalavo ny ao amin'ny tsenany petite vitesse. Voalaza ny tompona andraikitra avy amin'ny BMS fa tsy azo vonoina ny voalavo ka antony nampiasaina ireo vovo efa voatokana ao amin'izany. Tanjona raha ny fanazavana ny fisorohana mialoha ny fiparitahan'ny peste. Izany hoe misy karazana ampamony fomba filaza azy atao anatin'le vovo dia apetraka any amin'ny toerana izay tokony spesialista ny ataonay zany mba mahafantatra hoe eto ny toerana tokony asiana an'le vovo mba azahoana le voalavo. Ankoatra ny fanadiovana androany, nanamafy ny lehibe ny tsena fa misy fanadiovana vahobe ataon'ny mpivarotra isaky ny herinandro. Amin'ny tsena petite vitesse dia misy 5,60 olona 285 ary ny fiaraha-miasa amin'ny RFD ny ane tsisy RFD eto amin'ny tsena petite vitesse fa juste le mpamafany komuna ihany eto fa ny mpivarotra zany miezaka mifanentana manao an'le fanadiovana ary eo amin'ny resaka fahadiovana amin'ny ankapobeny ireo mpivarotra ihany dia fa miezaka mifanentana izay zavatra izay. Mitoetrany ny ady amin'ny valanaretina peste eto Antananarivo renivohitra ka ny eny amin'ny tsena nambodin'ny sotro no atao ny alatsinainy ho avy izao. Ny tanina ihany koa ireo mpivarotra hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana amin'izao firongatry ny valanaretina Covid-19 izao. Ny 12 Martsa lasa teo no nanao fitakiana ireo fokon'olona atao amin'ny distrika Mandoto ary nitohy io maraina io izany. Manohitra tsy manaiky ny nody izay navoaka ny teo anivon'ny ministera ny rano izy ireo. Kolotevy Antsilabe. Nitrangana savorivory tao amin'ny distrika Mandoto ny alakamisy fa 12 ny volana Martsa 2024 lasa teo ary nitohy androany zoma maraina izany tao an-tampon-tanàna. Antony izao fitakiana izao no tsy anakian'ireo fokon'olona any an-toerana ny angalana ny ranon'izy ireo izay manana sy mimpendrano efa notantanana nandritra ny 20 taona ary mikambana ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe fikrifama. Eto amin'ny Fokotamalavula no misy ity sy mimpendrano ity ary ponina manodidina ny ray alina eo no misitraka azy io. Mifanakaiky eto ihany koa ireo sy mimpendrano efatra izay miaraka mitetika asa izay natsanga amin'ny fitondram-panjakana. Nisy araka izany ny naota navoakany avy eo anivon'ny ministera ny rano ny 15 volana Martsa 2024 lasa teo eto amin'ny Lomalavolona. Fa isy ny fanavaozana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa ary miaraka mamatsy ny komuna Mandoto ireo sy mimpendrano ireo tsy nanaiky izany anefa ireo ponina. 520 karangidina taona no ny tantanana an'ity tsy nisy ady tsy nisy fantitra
na ny lamina mifeheza ny lalàna mifampifehezany reo akehitriny raisina kompisoroko ho raisiny hoe zay hafa orinasa hafa no andray azy any amin'ny faritry vakina karatrany zavatra ratsy tatana ve sa tsy vita tsara tatana politika mpanjakana akehitriny mila fampandrosoana mila rano fiadiovana mila rano fisotro madio nefa misy ahoana no donginy sasany fotsiny amin'izao ka miriry le vahoaka tazomy hatramin'ny farany zavatra misy eo aminy fa isorana an'Andriamanitra aza tsy potika tsy maninona zao ny anay mivoakojanay tondra fanazavana araka izany ny taleparitry ny ministeran'ny rano eto amin'ny distrika Mandoto makasika izao toetra raha misy aty atoerana izao raha ny kahatsika eto Mandoto dia efa tafiditra efa misy an'izay eto Mandoto zany hoe efa misy fotodrafitrasa efa 520 taona nipetraka teto zany hoe efa tsy mahasehaka ny fitombon'ny mponina tsony ao anatin'io faritra io zany le fotodrafitrasa teo tsara tsy pihana fa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa dia tsy midika mihitsy ny hoe fisintomana fanjakana ny fotodrafitrasa efa eo ampelantanany fa fanatsarana sy fampitomboana ny abetsaky ny rano izay tokony hovatsian'ny olona hosotroan'ny olona io zany tsy misy raha hoe manao ny fanavaozana ny fotodrafitrasa tsy misy vola ao alohan'ny olona zany ho takiana amin'ny olona eo na ariary ary hoe mikotize volonareo hanavaozana ny fotodrafitrasanareo efa milamina avokoa ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izay fanavaozana ny fotodrafitrasa izay so efa eo ambaravarana dia aza atosika hiverina indray na dia teo aza ny savorivory izany seho dia efa nandray ny andraiky ny avy hatrany ireo tompona andraiky mpanjakana rehetra tany atoerana niaraka tamin'ny tandro filaminana ary ny kiandoka tapaka fahisy ny fifampiresahana eo amin'ireo tonta rehefa misy ny savorivory ny hetsika tsy nazahoana lalana ny hetsika atao hoe manohintohina ny filaminam-bahoaka dia raisinay ny andraikitra ao anatin'izay ary miezaka zahay manohin'izay fifampiresahana izay ary hoporofon'izany ny efa fiantsonay sahady an'ireo tompona andraikitra ray aman-dreny zay ajainay manokana mitarika an'ireo olona reo ivory atao amin'ity toerana eto anivon'ity commune Mandoto ity atao amin'ny efitrano malalaka fivoriana miaraka aminay androan'ny tolakandro ahafahana mijery izay vahaolana maharitra andravonana an'izao toetra raha izao araka ny loharanom-bavao azy farany tany atoerana dia efa nisy ny fifampiresahana na izany asa nefa dia milaza ireo fokon'olona fa mbola nohiatrany ny fitakiana ataon'izy ireo tranga-piarahamonina kosa indray dia rongony mahery vaika héroïne no sarany zadary tao jamanjary Nosy ka olona 5 mpivarotra sy mpividy no tratra ary nahiditra amponja avojo maika ka atao Andriatsilavo héroïne 570 gramma sy 370 tombanana hatrany amin'ny 4,9 tsiray tapitrisa ariary sy cocaïne 520 gramma sy 720 izay tombanana eo amin'ny 7 hetsy sy 7 tapitrisa ariary no sariny zandary tao jamanjary Nosy raha ny fanazavana amidy 5,700 ariary isaky ny gramma ny héroïne ary 3 hetsy ariary isaky ny gramma ny cocaïne olona 5 mpividy sy mpivarotra no sarina niaraka tamin'ireo ka nahiditra ponja avonjy maika fournisseur zany zany panene le produit zany misy olona anankiray koa no tratratsika dia misy complice vitsivitsy zany hoe olona ina zany izy ireo zany hoe mpandray le olona le mpanjinjary io zany le vendeur io fa tsy dia hoe ataontsika hoe tafiditra ao anatin-drano zany fa na ina zany le olona dia tsy maintsy isam-bolona tamin'izao raharaha zao rehefa natao zany ny fanadihadiana dia tsy maintsy taperaka na alefa déferment any am-parquet ao amin'ny tribunal ny Nosy amin'izao maraina izao efa ela no naraha-maso akaiky ireo tambazotra ireo ka izao saro ny mpitandro filaminana izao nanentana hatrany ny zandary ny anomezana aloha-ranom-baovao mari-potitra sy aingana azy ireo anafoanana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny resaka rongony noho ny amarony ireo tanora ao an-toerana mirotsaka amin'ny fifohana zava-mahatomelona maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia raika amin'ny 20 tapitrisa ireo mponina voakasiky ny fiboana ao anatin'ireo départementa 12 a Frantsa haritra 4 herinandro ny fepetra izay niraisy ny fitondram-panjakana fanadina
Le gouvernement avait préparé les esprits depuis plusieurs jours. Anomboka androany sasakalina ary ahatra efatra herinandro ny fipetra ho raisin'ny fanjakana frantsay ifehezana ny fianaka ny covid-19 araka ny fanambarana nataon'ny praiminisitra any an-toerana Omaly tafiakatra 1.20 tapitrisa mipolona voakasika anatin'ny fidirana amin'ny fiboana ho an'ireo departemanta 9 isan'izany ao Île-de-France, Hauts-de-France, Eure, Seine-Maritime, Alpes-Maritimes. Tsy mahazo mivoaka amin'ny toeran-kafa ny olona mipetraka anatin'ireo toerana ireo. Misy kosa ny taratasy takiana ho an'ny toerana sasany voakasika. Ho azy ireo, azo ataony manatanteraka ny asa mandraraha manodidina ny 10 kilometatra miala ny toeram-ponenany ary tsy voafetra amin'ny fimpitoana amin'izay. Mivarotra ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no nahazo alalana hisokatra amin'ireo toerana voakasika saingy napetraka amin'ny fitorariva ny couvre-feu. Eo ihany koa ny grande surface, ny fivarotam-panafody, ny toeram-pamakiana boky, ny banky sy toeram-piantohana ary ny fanamboarana fiarakodia. Misokatra ihany koa sekoly saingy anatin'ny fanajana ny fepetra. Nanamafy ny praiminisitra fa hirosona ny fanohizana ny fepetra amin'ny faritra isan'ny tokony arakaraka ny fivoarany valinaretina any an-toerana. À d'autres zones, si la eto am-pamaharanana dia fampahafantarana kely fa noho ny tafasidinika izay ataon'ny filohan'ny Républicaine Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy rampitso amin'ny valora alina aroso amin'ny valora latsaka fa efa ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny Cool TV. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao.